fotoanan'ny tantara eto amin'ny RDB. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fangaro-piainana. Nosoratany Aina Fy na Rakoto Fara Odon Fidelis Ovelomon Rakoto Faly Chinese miaraka amin'ny Diamanitra ho miajanirina Oly nandray feo sy nanantondosa tovorazana mamonjy sy Olso. Miandrano anarako mianada zay no zanaka dadasineny tamin'ny andro ny fahazazanay dia tsy nahatsapa fiafiana velively nanao zay ampiadana anay dadasineny anka tsy mba atao an-tsainay hoe misy zany olona fadiranovan'izany tsy dia mifaneraserafiry tamin'ireo zanaka manodidina raha teo koa moa zay any ampianarana sy any ampiangonana ihany no mba ahitanay ankizy mitovitovy aminay saingy tsy tao an-tsainay velively fa ahy reto ankizy maro be hita amin'ny masonay reto dia samy manana ny fiainany daholo. Ao ireo inina ampiadanina ohatranay, ao ireo zanaky ny mpitrongo voahomana, ao ireo tsy mba manandray aman-dreny sy ny sisa tsy voatanisa eto ampakafizana ny akaton'ny vary manodidina no mandefa vinany mametsovetso ny lasa rehetra zay ny fangaron'ny zavatra maro. Iny lasa tokoa ny filaza azy saingy ny lasa no mamolavola sorom-piainana zay tsy mampino ahy. Boky kely vitsivitsy no ny fandimby teo ambany masoko raha maromaro zay. Ao ireo misarika ny saina ametraka fitokiana amin'ny fahalalan'olombelona fotsiny, ao ireo manitona ny foamam-panahy iandrandran'Andriamanitra, ao kosa ireo boky mirakitra karazana teny pahendrena saingy moa tsy miendrika fahampiononana fotsiny zany manoloana an'ireo endrim-piainana manahirana. Nakomboko izy rehetra fa vizana ny masoko, tsy karotra nefa indro nisy ray natsipo ny rivotra isaraka amin'ny namany nominy anifiny angamba. Boky kely raha teo izy, boky kely mora vakiana ary mirakitra tononkalo vitsivitsy voahaingo sary tsotsotra. Noraisiko teo amin'ny toerana nametrahany rivotra azy ary nosokafako avy hatrany. Indro tononkalo iray mialoha teny hoe fangaro-piainana. Nihiratra ny masoko namaky avy hatrany zay andininy fanandrivo taminy hoe asa raha tsapanao fa tsy nisy zava-mahafinaritra na mahasondriana ihany natao hoe fiainana fa maro tsy voafaritra. Ka ao ny fifaliana ny toloko-piainana fa maro tsy voafaritra. Ka ao ny fifaliana ny toloko-pitarainana dia aoka tsy ho adino fa isika mpivahiny mamakivaky hevitra. Na mino na tsy mino dia zay natao hoe fiainana ka aoka samy andefitra. Dia ny faranany taminy hoe tena diso ny fisainana raha lokora ihany no zary mahajamba, fa io no fangaro-piainana ka zay tsy mahazaka no adala na ary lamba. Miandra efa midimy ora maraina nge zao hoe otareo hoe lafa mifoaza am'izay ka
efa vita fanadinana ve de mbola irotoroty andry landy nareo koa nga manapaka torimason'olona ka fotoana ohatr'izao mihitsy nge lesy no anehoana fa mpianatra mahafatrapo iny sady elahy ihany no mpiteny amiko amin'izany matetika hoe c'est la fin qui compte ary mifoaza teo fa tsy kamo be eo ka le makondrana eo de tapitra sady koky iny efa taona ny anarana taty tany lavitra aman-dreny tatyko manomboka amin'ny herinandro antsika de mahita ny dada sy ny isan'andro amin'izay fa tsy le mamangy kely isa 3 volana tsoniko ilozana tsy hoe mora feno sady aleo mihitsy le tsy ho tapitrany efa ampy koa izay fiafiana izay tsy fiafinaka izay tsika ny zatra n'le nampiadanina tany an-tanàna de ohatra ny hevi tena hoe miafiko iny marina aloha fa nisy fotoantsika jalo ohatra tamin'ny sakafo nefa ngery rehefa nandinika ary landy indrindra ny fiainan'ny ankizy hafa miara-mianatra amintsika ireny de misy mijaly lavitra anao tsika ireny tena ny marina ny lazaiko andry fa misy an'ireny mpiara-mianatra amintsika ireny nge tsy misakafo atoandro akory noho ny tsy fahampiny ny sasany aza moa de tsy zarizary hatramin'ny fitaovam-pianarana keko fa ono ahy fa taiza aloha no nahafantarany miandra n'izany otry mba misy fotoana nge izay mpinamanamana ary landy mba mifanampiny na zazany tsy nahafantatra hoe ay misy fiainan'olo loatra zany mihevitra mantsy hatramin'izay fa mitovy amintsika dolodolo ny fiainan'olona ay moa zany ka misy an'izany trongo vahoamany zany ny any sasany aza moa tsy mba ny hoe ho tadiavin'androany izay ho an'androany fa ny falano maly ny tadiavin'androaniko de raha tsy nalefa ny dada sy ny nianatra taty lavitra taty zany tsika ty tsy mba nalala n'izany mihitsy tena zany mihitsy tokoa loaka ary aleo amin'izay le taopandrina ka mandro sorasola to tonga elanelam-potoana eno ka izao nandalo kely fa misy vaovao mila ampitaina mahakasika ny ampiasanako ay petrapetrariko misaotra de ino mizato vaovao ary anga mbola tsy tonga randry ka za indrindra ny nandalovako fa nisy fiovana ny fandaram-potoanandro zareo ay ka hoe tsy taony lehibe an'ilay tranombarotra andrahetana fa hoe rapitsy vao tonga de tsy maintsy ny andro izy de raha pisy tolakandro izy zany vo igadiny tao Tananarivo raha azoko tsarako zany ve eny sotranao aloha nampandrehan'izay tokony ho vita telefona ane zany nefa ianao ny sahirana anakaty ny tena marina ane de mba manararoatra fotoana kely resadresahana amin'ny andro ay ny andavanandro manko efa sepitsy ny asa de nararotona zay fotoana kely mba nananany mbola tsy tonga ane izy mianaday ohatr'izay raha pitsy maraina zareo no milaza ho avy de hoe andeha hitsena azy ireo eny amin'ny fiatsonany fiara za sy ny rainy kinazo moa randry zany tolakandro vao tongako eka za nefa te efa nanantena hita azy menadako ay ianao zany mbola tamana aniko na koa reo ny tamana eo ilanto zany ho nefa manisa andro mihitsy hoe hovoina ihany vao tonga ny alahady dimy zaza mahita taoko ka izy kosa lefa nareo any lavitra be anyko mba mahagaga ihany hoe sekoly be dehibe reo no hoe tia tanàna sy mande randry rainy ihany ny tsiraitra nahodina fa hoe mahasoa azy ireo hony aloha mba mahita fiainana any tanindrazany raha teo any raha irandrindray aloha de tena anisan'irony olona mpijery lavitra rony kosa mino ahy ianao fa tsy ahafaty antoka azy da mihitsy ny anarany tany zany zandriko mifanarakaraka amiko mantsy ane raha irandry tsy de mizingizina amin'ny heviny zany izy iny raha tsy hoe tena azo ny antoka fa isy vokany tsara kosako de asa rerasolo za koa ane tsy nanohitra ny heviny mba gaga fotsiny asako zany hoe ihany fa mba efa fatapatatra eo ve ny fianarana kasainy miandra atao aoriana ny baka kosa efa fotoana isafidianana an'izany manko ane zao isy indray no to miresaka matetika ny mahakasika ny fianarana fa tsy de fantatro loatra tsy fantatro ka ay kosa ve eny tsara rehefa mifampiresaka izy mianaka za mantsy nieritreritra hoe randry manao mission lava io de mahatsiary teno manana didy aminy ahy zay manko nieritreritra ny tena marina mantsy de
misy fianarana tiana alalinina raha toa ka mifanaraka amin'ny safidinko. Eny rehefa tonga izy asaiko mandalo any aminao any izy raha teo efa oniny ity foana fa tsy hoe andeha lavitra antsoniko. Aleo fa miantso ihany ka. Ay, ny amatsy ny fotoana somary manahirana ko. avela koa ianao fa andeha karakara sakafo ataondra misakafo aty ianao a? Eka, tolakandro tsy nina vohodiko. Aleo aloha maka gazety eto fa masotoary ianao e. Neny ary nakaiza aty an-dakozia misy ilanao anga? Ay ve neny ato Ie. Mivoa fotsiny trano tsy avaratra ka sao de mba hidorany jolaoko. Ohatrany tsy milamina angeo ny tany ety andrenivohitra aty Zay ve ny tadiavanao ahy ataoko hoe misy inona? Mba tsetratsetra tsy aritsiry neny iteny amin'ny eny fotsiny aho hoe tsy hody sakafo atoandro fa misy fikaroana ataoko any biblioteka de mety vizana be raha ohatra ka hoe hody sakafo de verina indray avy eo sady aka de varany tsaraina any pasapito rehefa mitapany ariva aza miandry ariva be anina izany aza ry miandra. Eny hitanao ihany fitaitenako rehefa taravidinina reo efa miteny azy eno tsy misy misakafo ataondreo zany nareo dara izany ko lanto koa mantsy ny tola sakafo any ampianarana fa misy ampanao koro azy ony amin'ny ray tolakandro ka sao de tsy tratra ny ramody izy zany ve? Ay ka aleo fa lalovako anary izy rehefa mody de miaraka zay mazotoa ary tsy miandry ariva be hoa eny re tena samy hafa ny tany mora feno tokoa ny fiainana ty Antananarivo aty ka ny rivotra maloto ny asanjolahy mirongatra katrami mitombo isan'andro aman'alina fa ny zavatra miseho matetika tato ato zao de ty olona hoe verivery ty de verinakaiza moa zany reny olon-dreny am'izay tsy mba hoe zazakely daholo fa misy koa ny olon-dehibe tena mahagaga mihitsy ka tsy mba mangala trombo sy hoe mamakitra ny mbaritro renitsony mahafantarana ny jolaka atriny fa hatramin'ny fangalaran'olona koa zany ko raha ny mpamon'olona de reo ombenombeny ihany fa ty hoe mpangalatra olo ty ohatra ny endrim-piainana vaovao mihitsy ka mahalasa saina ihany izany ka ohatray tovo zany trano zany nefa ne mba nidiko tsara ihany tanao nandehanako tany atsiny ay ve lany de efa tonga ato angatsy ny anatra ndry ndrava loza ry neny sady tsy tonga kory nge le raha misesaka ampanao kory tena leoko noto fa aty an-trano mba mifantoka tsara amin'ny fianarandesina ny sady afaka manampy aneny sady be zavatra atao mihitsy azy zaoko andeha nasan'ny reto akanjondrainareo reto azy zao tsy misy oetiny miasa rapitsitsony aoriana izay moa de efa mikarakara ny sakafo riva ndraiko aleo fa apiko ary neny sady manam-potoana irisadresahana koa tsika amin'izay tonga de batao ary eny amin'ny basay miresaka fa haka savony sao tsy maina eo reo fa lasa ho an'saiko ry neny mandinika ny resaka le mpampianatra anay ray izay ka nyresadresaka fotsiny mantsy ny nataonay tamin'ny maraina fa nyresaka fotsiny ahoana retsy angatsy ny anatra raha ny tena marina de efa vita ny fandahram-pianaranay amin'ny taranjam-pianariny fa nazanona tsy zany aloha de zava-dehibe ho anay mihitsy le resadresaka tsy mivona ny fianarana loatra le izy sady mampivelatra ny sain'ny mpianatra andinika manoloana ny zava-misy ankehitriny hitaneny ihany ty fandrosoany tiako de inona mizato resadresaka hono ny mahalasa saina ny zanako vavy efa mihamatotra kosa matoa mandinika zay reny sofina hafa le landy kely tsy misaina fa tsy sabakolo fahiny sady efa mba kilasy famaranana kosa nge zary neny eno ny toetra mampiavaka ny malagasy fahiny ny etomboan'le resaka
ty fiavana na rahina mandalany marina sy ny rariny mpandalany ena sy ny sisy fa ty farany tena mbatoeran'ela be tao dia ny tena mahalasa saina hoe ny fahasarotan'ny fiainana sa ny kolontsaina nentin'ny vahiny nampiovandra malagasy fa dia tena miova dika tanteraka mihitsy. Raha ho manokana aloha dia ny malagasy mihitsy ny tsy manana azy ndamosiny diso makatahaka loatra ka na ny ratsy ataon'ny firenenekafa aza mbola alaina tahaka ihany. Ie, dia mbola toy an'le resaka koa ny hoe any amin'ny firenena sasany hony efa ekeny lalàna mihitsy hoy izany fanalana zasy zany. Otry dia gaga ho any akamaroanay hoe fangamo tsy mamon'olona izany ary ny tena loza dia anisan'ny sakafo lafo vidy any amin'ireny toeram-pisakafoana lehibe sasany reny hono ny zazarangeriny tena matsiravina matsiravina ka ankoatran'izany dia efa mora dia mora amin'ny siansa hono ny fanoloana tova ny taniny zany le tova simby reny na hoe le tova marary amin'olombelona izany ary mampalahelo fa any amin'ny firenena mahantra no angalariny izany tova izany mba hitsaboana ny mpanankarenana amin'ny firenena matanjaka. Mba marina daholo ve izany ritsy naseho any an-tsary tamin'le boky iray izay mihitsy angely efa tinjazarano efa tsara nahandro sy le olona mihinana azy fa neny ve ahoana matsiravina tena matsiravina mihitsy sady efa tsy manana ny asina maha olona azy tsony izany ny olombelona ary neny efa tandondomin'izany fotom-pisainan'izany daholo ny tsika malagasy mba tsy ilazana hoe efa menan'izany mihitsy. Rehefa atao anjorom-bala ny Andriamanitra dia izany ny vokany apetraka izy ireo faratampony mantsy ny fahalalana amampaizan'ny olombelona ka na ilikilika Andriamanitra izany antony izany mihitsy ny saika anontaniako ay moa izany efa ny valininy iny izany mihitsy ka dia inona ry neny no hitranga raha izany tokoa ny tonga aty amintsika malagasy raha teo maro anisa marina tsy fampihinana toerana nareo tanora ankehitriny no hiatrika an'izany fa raha hainareo ny mandanjalanja ny fandrosoana sy ny fahendrenindrazana ka mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana dia tsy tonga amin'izany fiainam-biby izany na oviana noviny marina izany ry neny ary aleo aloha kobaniko amin'izay reto fa afaka mipetrapetraka neny ataoko eny an-davarangana aveo fa ohatry ny ho avy izany oran'izany. Tena tratra hariva tiako miorona koa ny vatravatra tsy azo andehanana ko hotely ny aliko mihitsy ny tena raha teo tsy nieritreritra izay hitondra elo aleo fangianina ny difa afaka minitra maromaro dia moaizina ny andro ohatry masoko ve mandrosa maninona moa izany ty raha mindritra kely midina avy any ambony amin'ity menameny ohatry ny afafaka lokotany ve tsy lokotany velively zao ka sady ny rehetrarehetra ohatry ny madio daholo ihany draso aleo fa arahako any amin'ny fiandaony ihany izay antoniko way ty eto misy ila kiraro akavanana ary feno dia kiraro mifanosina eto izany ohatry ny hoe nisy olona ny aty ary inony tsy mangirana kely itsy tena solomaso tapaka ty tena nisy olona ny ady marina teto ka fa tsy solomasony dada avy io na koa mety mba mitovy fotsiny nefa dada moa no inona ty sady efa ny atrano izay aleo aloha toizana mandrosana hitana zava-misy marina ka jany ohatro misy feona sasy mikasokasoka ty to mangina ka misy feo mikapakapa zavatra zany marina tsy mpangalatrombony ato efa maizina ny androko
na izany aza aleo tsy mandrehitra ny jiro ny telefona so didiran-dozy etiko mila mitsetsaika ihany koa. Landy a ahoana ry neny mba tsy hoe miandra zao mihitsy lesa mampandry ny eritretro rainareo natratrariva aza mba haterin-drasolo amin'ny fiara eto tokotany fa miandra aiza foana ka mbola vao ny chargeko ao ambony ange ny finday akory neny aleo apiditra entana vitsivitsy retsy aloha sady aniditrano aza tao ela retsy na izany aza ka tsy milamina ne ho any tany ity mba jereo retsy fa misy olona mandondona mba vady eo imiandra ngambo zany hatramin'ny oviana koa miandra ny mandondony olona manana fanalahidy izy fa andraso ho jereko izao inary any ay ve nary mandrosoa ary to tonga rivariva fa misy inona ry tony tonga de mandrosoa any an-trano any ody madame Estera ody mandrosoa angatsy miasa ny tonga ty aminay arivariva tsy niasa andro any fa naka permission fa misy dossier mikarakarain'izay ay lalako raha teo moa teto de mba nivily misaotra fahono nga mbola tsy tonga randry izy mihitsy mantsy no atondriako raha ny tena marina fa misy inona hony mbola tsy tonga mantsy izy ka zao saky anytany azy hoe andeha hanao mission any ve zay raha pitso mba ahitana sy anomanana na tsy ny fitafiana tokony hoentiny tsy nitenen'izany izy tato an-trano ka raha misy hoe zany tsy efa nitenen'ny herinandro milo tato mahagaga iatro zany eny ka tsy misy zany mato izy tsy niteniko misy fotoana koa ny tampotampoka ny fandehanany aleo fa tsoko izy raha riva de 8 eo ihany ohatra aza fady kely aloha reto allo vita ve io koa ve di ilana olona be dehibe ho avy ahy afaka 10 minutes eo de tonga any neny le tiako mandreraka tsy zay aloha izy mianaka fa aleo angatadalana efa maizina raha teo koa moa ty ny andro eny ary ranary enao ty vitan'resaka fotsiny jo manaraka somaro maika aloha andro any jiro fanao posy roa mirehitra reo tazako reo oi marina to olona manoka ny tanana sokasibosy reto fa tsy hoe mpikapa enaraka ny eritreretako azy inona ary no ataondreo ao ary tena olona ngety viravirain'le tsy vaniny reto mampiorokoditra izy zany jereo fa misy zavatra laindry zareo mitratra'le olona ny rano zany mandrika ohatrany rano ampinerika mirotsaka raha teo moko iny fa misy zavatra navokany amin'ny fotoa tratran'le olona nataony ao anatin'ny vata plastika mangamanga iny fa lasa ny telefona le ray nanakona ny endrika le olona viraviraina fa tsy dada avy io tena hidady io Andriamanitra dada maty ny volona tamin'ny fomba fenona bibiana tsy mila tony aloha lary miandrana de mahatsiravina sy mampatahotra azy ty tamaso tia de iza nefa reto olo tsy vaniny reto iza tsy ataoko vitavita moro zao hain'ny raiko nalatsaka zao rosa tena misy miantso tena landy ty tena diniko nanamody sy lansany finday ako
zao aty zany tsy maintsy mitsokako. Jereo fa niara-nierika ty daholo ireo jiolahy. Taso, aleo asiana fanotosilana malaky ka. Tena manenjy ireto. So ihany aloha fa kapa nanaovako e. De hoana, ina nefa nataoko mba tsy hatratrarandreo ahy. Taso, hitako ny hevitra. Anaovako taridositra midiny reto de tsy maintsy manaraka any. Avy eo de mody anako ty vato midina ary ampiarahako amin'ny akanjoko sy pataloko iny vato iny. Zay natao rangahy, tsy maintsy mihevitra izy fa hoe latsaka any amin'ny antsanany aho. Za kosa avy eo tsaitsaika hiakatra vao ankavia de hiverina any ambony any, fa tsy maintsy fantatro ny mariny. Lasa zao. Zay dreny fa lasa nitsikilo an'le vatongo didi any. Mihevitra mantsy zao reo fa za tokoa iny. Le vato mifono akanjo sy patalora teo moa manome endrika olona mihitsy rehefa tazan-davitra. Reny fa miverina monjy an'le toerana namiravirana ny dada. Za ty aloha efa mba nahazo toerana tsara eto ambonin'ity hazo rety e. Hitako tsara avy ety ny mombamomba nyreto olo tsy valiny reto. Efa natsondry ve miandry e? To adindri angamba ilay fiangaviako teo. Za eto efa tsy mahapetraka tsonitra. Tamin'izany namova vadiny voandry anary teo ny antso azy ka. Ay, fa efa ny andalana angamba izy fa ohatran'ny mandrivondrivotra sy feon'ny zavatra ohatran'ny hoe mikatrokatroka neniko tao. Ay, ny andro raha teo somary mandrivondrivotra. Tsy misy fantatro izay niteneniny. Tsara fotsiny aloha rehefa nandray antso izy e. Efa andalana marina angambany. Entana fa andeha angambany. Natambany eo anaty kitapo maintimainty kely ny entana rehetra de natsipiny eo anaty fiara. Ny fatony dada kosa natsipiny eo anaty lopolopo. Andray ry dada, tena tsy rariny zao ka, tena tsy rariny. Ine, saingy tsy mbola afaka niady aloha zao satria ho atody miady mambato ihany. Ohatray, ary ohatry ny lasa efatra ary zareo zany. De taizary ny ray ny afiny. Io fa mitototra zava-maitso tsy lavitra io ny fiarany jalaka io. Teo angamba zany le ray ny fitsaka. Eny, avy eo mihitsy io. Io fa ohatry ny vonombonina andringa ery zalahy zany. Tena takona koa ny laharan'le fiarako. Fiara kango miloko maitso. Tsy misy retroviseur ny eo ankavanana. Sofa ny tsilotsilo ny vatan'le fiara le mpamilika. Matahotra sao de hoe nisy ratsakazo manaraka. Tsy apoziny reto tsy mahataotody reto fa misy maso mahita ny fetsiny rehetra ety ambony hazo tsy lavitra ety. Reny fa tafiditra ao anaty fiara daholo. Ary ohatran'ny tsikilina eo alohan'ny fiara. Sa nisy zavatra latsanga angamba. Miloko mena midorehitra aloha ny familiana. Ary misy lakroa kely fotsifotsy miantona eo akaiky ny mpamily. Io fa velona ny fiara. Avy hatrany de lasa. Loza fa saika tratra ny jiro ah. Loza fa saika takatry ny jiro ah. Tsy karitro tsara fa somary mavomavo ny jiro andaniny roa aloha. Misy jiro manga kely tanora ny manodidina. Ampy tsy amelako izay nahavanina an'izao. Andeha hidina malakilaky aloha ary ampandray ny mpitandro ny filaminana. Avy eo de hikarakara-ndrazana. Dada, matokisa fa enjehako hatramin'ny farany ary
tsy hamelako raha tsy tratry zao olona minima mafy ny loko mainty eo amin'ny fiainana izao e. Vita ihany ny fandevenana ny dada. Tena vezana tanteraka azy zany ka. Vizana amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Vizana ny vatana satria maro be ny taratasy ny karakaraina. Mafy ihany ty lahatokany tika tsy mba afaka ny anantena ny hafa. Dada to moa ny alahelo ny aza tsy zakanyko. Tena tsy napoziko be alahelo ohatr'ireny izy iny. Vizana koa ny sainy ty satria tampoka loatra zao fahalasana ny dady zao. Mbola hitakitaky ny hafa koa tsy andaniny. Ny fanahy moa dia ketraka tanteraka e. Ohatry ny miangatra ihany Andriamanitra ka mbola tanora dada, vao 17 taona monja. Fa nahoana moa zay no nitolorana n'izao kapoaka mangeriko zao e. Nahoana? Aleo any amin'ny landy aka lozako makaretim-poeto fotsiny. Sady aizako moa zay Andriamanitra iaino ahy io e. Mbola variana ny am-piangonana angamba izy io. Ny andro raha teo alahady. Midira fa tsy mety io e. Zah ihany ankilandy. Ohatray. To mbola mitomany foana e. Zah zao mba nakatio iresadresaka fa mba efa tonotondro. Ay, indri mbola mitomany foana ohatr'izao. Ranomasoko ny tsy iresana dia tsy iresaka mihitsy zaniko. Sady tampoka be kosa angela izy ry miandry. Eny marina aloha zany. Tsy tokony hametsiny anay la. Ka zange tsy manometsiny indre. Mba teteny fotsiny aho hoe aza dia tao be loatra ny ranomaso Rolandy fa tsy ampiverina ny dada ntsony nge zany. Izao mba amboarina ny saina Rolandy zany a. Eny hiezaka letsy a. Dia zao Rolandy vita moa zany iny ny fandevenana ny dady. Manomboka eto dia tsy maintsy matanjaka araka ny efa noteneniko teo ny saina. Indrindra moa ho andry manomana fanadinana io. Aza lefa lavitra ny saina fa mbola eto za sy neny anoana andre amin'ny lafindretra e. Tady dia Rolandy fa ny fanjakana nge ka tsy tia lala hoe misy mpanala fanadinana vonitona pahoriana voaingana any ka hoe ndeha atao moramora ny fanadinany. Tsy maintsy miankina amin'ny ezaka vita ihany ny vokatra azo. Misaotra ry miandra mitoro-hevitra. Tsoroko amin'lahy aloha fa nahita ny lahy hoe mitomany sy be alahelo aho za dia manana heritsaina ihany. Zay mihitsy nge hoe. Fa neny ange no hitako mila hamoy fo mihitsy. Efa inefatra tamin'ireny teny amin'ny fasandreny izy zao nitorana. Nitomany nioka tamin'ny tany izy sady niantsoantso ny anaran'ny dada raha vao nandreny vaovao. Lahy moa iny lasa tany amin'ny gendarme iny dia tsy nahita ny zava-niseho tato. Zany ve aky? Zaniko. Tena mampalahelo izy. Eny mba vakio ihany ny le diary kely ny dady iny dia ahita hoe tena niarany sedrany mafy izy roa reny hatramin'izay. Rary ny endra hoe nanao an'izany satria tena nitamberana tao an-tsainy zany ny lasa rehetra. Allo? Allo? Salama tompoko. Izy indrindra ka. Zao dia zao ve tompoko? Eny are, andeha iomana kely vetivety dia ho avy. Velako aloha ny Irlandy ny zandarma le niantso ateo hoe mila makany aho ny zao dia zao ko. Eny are, dia mazotoa hoe lafa ho any amin'iny a, sady mangina rereo koa zay izy. Eny are. Manao izay akivy ny mpitandro ny filaminana ka aiza ve ka lazainy hoe ho sarotra ihany ny ahitany marina satria
tsy hitako ny laharan'ny fiara. Raha ny lokondray ozy izy zareo dia be dia be ny fiara mitovy loko aminy. Le loko mena ny familiana moa dia tsy azo raisina ho porofo akory satria azo atao ny manala azy. Plastika mipetraka fotsiny matsony iny. Rehefa tiana ho esorina dia esorina. Ohatra manoro soriko izy zany tena marina. Ny tena mahasosotra amin'ny teny komisira dia ny hoe raha tsy zanak dada dia tena nampiahany zareo satria ny bokotra akanjoko no hita teo akaiky ny faty. Mino aloha fa reo jolanina ny peniny teo fomba fiady-daolo mantsy zany ka tsy tandritandry kokoa nge ny mpitsehany sady robe zao. Iny tam'le nanalan'le akanjo maimaiky iny aka ka ara-dalàna raha nipitika hatrany bokotra. Ny hitako nanimba zavatra tamin'iny koa zao dia niorana ny rotsaka be. Anka very momoka ny dian'ny fiara. Fa ny azo antoka aloha dia olona mahafantatra ny ora fidiny dadany navanina an'izao dia ny samboro ny teny an-dalana ve sa hoe mety ny fitahana hiditra anao aty fiara. Matetika izy no ateriny dada tao amin'ny fiara fa tamin'ity indray mitoraka ity moa dia dada tao le lasa any amin'ny faritra iny ka tsy teto toerana. Na ny mpiganja ny mpitandro ny filaminana rangaha za tsy maintsy mahita ny marina ko raha tsy rahana koa ny raha ndraikiko. Miandro maika be nga ela ka andeha vidy fahana vetivety fotsiny no ivako fa mila miantso andrazila hoe raikitra ihany ve le asa saika ataonay rapitsoko ia. Fa sinony zany ry miandra. Misy brikin'olona atao amin'izay izy moa manana fiara sady mpamily raha teo mba sitra ny haika Irlandy tandriany ny fasiarana natao tranatiko na dia sakafo hariva fotsiny azako. Ndry tena mampalahelo anay ela. Eny tsy mora tokoa aloha le misolo ray tsy satry. Zay nge hoa. Fa makasika an'izao fahasahiranantsika izao mihitsy no mba tiako kely ifampandiniantsika menada. Hoe ahoana ke? Zao lesy ry miandra. Marary laviny eny ary hitako amin'ny fisehon'ny aretiny fa aretim-po no mahazo azy na dia feniny amintsika aza. Dia hoe ahoana? Saika andro soso-kevitra hoe sao dia tokony hajanona hianatra mihitsy ary aloha za fa hikarakara azy. Tena mampalahelo ange izy ry miandry. Sady la kosa irana amin'ny fanaovana asa tselika ka tsy eto matetika. Landy afaka ray volana sy tapany nge ny baky dia ho avela very maina fotsiny ve ny fotoana lany hatramin'izay kia. Ka mampalahelo ny tsy mety zany fa zao aleo zany no ezaka andamina ny fotoana mba afahako mikarakara azy. Isorana azy ange Andriamanitra fa mba tsy mianatra zay raha tsy hoe afaka ray volany. Sao dia tsy tsy maintsy mianatra indry Landy zay ny fantatro fa mahasoandry zay zany fa aza atao tsirambina. Eny ary misaotra miandra. Landy raha teo sao data tsy sahirana ohatr'izao tsika sao na ny vola ivelomana azy efa ambifitra ihany. Ka zange efa mba manao zay tratry ny heriko mihitsy ry Landy. Na dia torovana sy mila ho ketraky ny asa azy zany indray dia miezaka mitraka foana. Jereo indringa ny tanako hoe jereo fa miepaka sy mivonto rano noho ny fikarakarana ny zaridaina amin'ny mpanan-karena. Saingy tsy misy vola hafa azo antonena dia tsy maintsy miaritra kely. Mahireza le soka. Misaotra kia. Sady hitan'Andriamanitra ihany ange izay ahasoany fiainantsika. Engane fa zao ry Landy azaka tiana mihitsy aloha ny volany amindry ihany fa ampiasaina mety hoe ho fitsaboana neny.
asan'izay aloha tsapako hoe mbola somary vizany zany vatako zany nefa moa tsy maintsy miasako dia olona hitady sy velomany dolo zany reto mameno ny arabe reto zany tokoa ny fiainana ka tsy mamela hipetrapetraka ohatra ny mahatsiaro ny fahazazana ny andanana teo anilan'ny dadasiny iny azy zany ko tsy nahabozina ny vadika ny fiainana ka raha finaritra ny ankina tamin'ireny fotoan'ireny ankehitriny kosa mahatsiaro sahirana fa lasa andriankinana tsy vitana ineny moa marisarisa lava landy kosa sahirana ny fianarana oay zany ry miandra oay tena variana be nge se zany mba jereo viany ny fiara ranary azafady foatra ny lasalasa sana ngatsy miasa ka andeha asa mihitsy io ka zany hoe misy zavatra jereko vetivetika tsy amin'ny magazay atsy ary tafatafa mihitsy ange zokonay zany aizany de hoe tafy mariny zany ka nareo zao zao ny mety ho tafa no izaiko mba miangatra ianao ranary zao vao mitrongo vaomana zao andeha hitona birikin'olona io nge hitanao am'izany na manodady ianao tsy hanafenana fa hatramin'izay nalasana an'izay de tena sahirana tanterak'izay indrindra moa zany ny lafiny arabola zany velisa eno zany mahereza ary miandra atahoana fa zay ny fiainana misy zay ngamba no lahatra ary miandra fanahy zany ary andraso ty misy vola kely mba mahavita an'izay vitany ty loha mba misy aty oe marina 3 alina ariary ve de kely ny vola ao anaty portemone amin'izany aoka fotsiny misaotra betsaka ranary tena be dehibe retiko ho valian'Andriamanitra re tsy misy tokony soranse zany misaotra zay fa de mirary soa aloha isaraka fa so tareto aka efa amin'ny fitora sasany zao iny de mamerina fisaorany tena sadaikatra nandray n'le volany mendranary mba malala tanana koa ny rangahinika renika olona mahay mitsinjo ny sahirana mba mahalasa lavitra kely ndray aloha reto miampy ny karama kely raisiko androany misy iny ohatr'izao efa tonga amin'ny andro farany baka sahady aty tena tsapako reraka be zany ny saiko ka aleo akombona any amin'izay reto ka ireto sady efa taranja mba manavanana naly atao rapitso amin'ny akapobeany aloha de misy fanantenana ihany amin'izay vita izay tsapako mifanandrify amin'izay haiko tsara mihitsy mantsy ny lazahata fitahin'Andriamanitra ve iny tsy zany ihany ny fitahin'Andriamanitra fa na de ny fananako eritsaina aza de efa fitahina ihany koa efa imbolana izay ny nafatesany tata nalaky ny olona ihany ny saina na de hita aza ny hoe fahabanganany teo amin'ny toerana ny elany niny koa hitany tsara ny fahasalamany tato ato izay sady tokony atao foana aloha izay hafalifaly azy ho ny mpitsabo ary aleo zaho any aminy tokoa iresadresaka oay ahery an-jaridaina iziko inona ary io taratasy maromaro kirakiraina indreo neny manaitra koa resindrika zafady neny marina tsy manaitra ay moa neny mora taitra keliko jereo fa latsaka hatramin'ny taratasy teny an-tanany neny azafady re ao fa tsy ataoko tsony ndrendre fa inona daholo ireo ry neny misy zavatra ny tadiaviko tato retsy fa tsy hitako mihitsy inona izany so de mba hitako sy aleo hoany zany fa ina aloha ny tadiavandry ahy tsy teny amin'iny kosa aloha za raha tsy lazay neny amiko ny zavatra ny tadiavin'iny tao tsy fanaonao loatra mantsy zao ka lazao aho hoe misy inona atao ry neny aleo rehefa vita ny fanadinanao miresaka an'izany sika ataovy toy ny hoe efa vita ny fanadinako ry neny ndriko efa tsy misy atahorako tsony ny taranjatonay rapitso
ay sady izay zavatra fenipenina amiko izay mihitsy zao ny vao maika tsy ampitombona ny saiko sady mba efa lehibe nge zarina iny efa 20 taona zao eny ary rehefa tsy anelingelina ny sainao dia ho resahako sady tsy dia hoe zavatra be dehibe manao ahoana izy zany. Fa tsy ohatry nisan'andro ny karamako aloha mba ohatry ny netinety ihany tokony hoe faela tokalo tonga tany an-trano raha tsy variany resaka tamin'iny rangataleny école privé fitahina teo inka be resaka koa zany raha olona ka fa ohatry ny be dehibe amin'ny resany aloha no mahalasa saina eny aleo fanontaniako an'iny rehefa manam-potoana ka tonga sady aty ary fioandavarangana io ny kitapony landy efa tonga izy zany ko aleo ranga tonga dia mivantana any amin'iny aloha mba antany azy ny fisotro ny fanadinana efa madeva ho vita raha teo izy ty ohatray aireo amin'ny zaridaindreo izy mianaka ko ary ohatry hatramin'ny oviana koa neny no mampianatra ny landy jereotra izy raha tsy manetsiketsika tanany ery manazava lesona ny tanany evy kosa miazona taratasy vitsivitsy landy moa dia miaino ery aleo anatony iny aka sady mba miaraka makamaka rivodrivotra eny amin'izy mianaka iny aloha mandeha avy ny fampianarana ary maîtresse estero ary ohatry ny valopo sy taratasy efa tota avokoa nge zany ampiasainareo aty zany sa sujet tipa tamin'ny taona 10 ary engeny lafa zalozana miany ihany eo ka zanyko ataoko fa tsy maninona raha samy miaino ety izay darina eny io vao maka mitika petrahana ry miandra ka zange efa elaela no afaka baka ry neny tsy misy idirany zany izy ry miandraka ahoana sady mambatotra afa-tsy resaka fa mihitsy zany ko za zao mieritreritra hoe mianatra nareo ko lay kely ty koa mahita ho tenenina ko zanyko za naneraka ty izay afaka BBC dia nijanona fa zao ry miandra endriny iny enao mihitsy nandrasanay mianaka so enao fa tonga fa hoana misy zavatra tsy mampandry ny saiko saika tsy olona zaiko anareo nefa rehefa nifampiresaka teto aza Asylany dia tsapako hoe tsy misy antony tokony hanafenako azy aminareo nareo raha teo efa olon-dehibe daholo ka zany resaka zany ve zany no antony reto atota taratasy be dehibe reto roneny eny misy idirany ihany ka zao fiaim-piainana sy randrirainareo le horesahako mino nefa fa fanampy ny any satria efa nisy nitantaraindrenareo taminareo ihany ny sasany za aloha mbola tsy nitantarany dadanininy zany mihitsy miandra no asa tamin'za sy dada niaraka nanjony no tsaroko hoe tena mba niresanay fa izy moa iny manao mission matetika iny talohan'ny nahafatesany fa naniresaka tamin'izany azy ange dia anatranatra aloha ny betsaka zany ohatrany hoe aza variana amin'ny mahafinaritra fotsiny ozy izy fa mamita teny reny ilaina ozy izy ny misedra zavatsarotra na dia ireo voatokana hiadana hatrany ekibodreniny aza sy ny sisa dia akoatr'izay moa dia ny tantaram-pitiavanareo ny tany sainy tsotsotra raha le tantaram-pitiavany dada sy niny aloha dia mba efa fantatra hoe mbola samy nianatra ry zareo ny bevoaka ny miandrina iny dia hoe tsy tiany fianakaviany eny ho ny dada eny fa na dia hatramin'izao aza hoe zany mahatonga antsika tsy misy havana avy amin'iny mamangy antsika mihitsy ohatray tadidiko tokoa fa efa nitantaran'izany dada fa nampiany hoe raha fantatry ny fianakavian'irenareo ny marina dia sady ho tampona ny vava ny manaratsy ano hidodododo anatina antsika izy ireo anga dia nanontany aho tamin'izao hoe marina inony zany dia nyvaliany hoe aza maika fa mbola ho fantatra lahiny ihany dia mbola azafady aloha azafady tapahako kely ny teny miandra zay marina fen'izay mihitsy ny mahalasa saina ka nahatonga hikitika an'reto atoto taratasy reto
laza mantsy randri fa amin'ny 20 taonany mariazinay zany hoe afaka ray volana dia isy surprise lehibe olazainy amiko. Tsy naharitra fa nisikotra azy teo satria nampitataina be ala izy. Rehefa nidikudina teo izy dia nilaza hoe raha maintimainty ny lokony hitany niavanao teo amin'ny fiainantsika dia iova fotsifotsy eo amin'ny masony kosa amin'io fotoana io satria be dia be ny marina tsy fantany. Namaly aho hoe marina inona dia hoy izy tsy rototra kory hoe tsy mahantra araky ny filazan'ny havanao sika saingy ilaina aloha ny mody miaina toy ny olo mahantra kely mba hananatra an'ireo olona miafy tsy feno hoe. Teo dia tapaka ny resaka satria tonga rasolo nakazy tamin'ny fiara sady hoe maika be zareo tamin'io. Zany ane nahatonga ny hevitra fa ao amin'ireo atota taratasy ireo ilay marina mbola tsy voalaza saingy tsy nisy afa-tsy izay efa fantatra hatramin'izay ny tao hoe izy raha teo moa maty tampoka tsy nialana nenina akoriko. Ay ve nisy an'izany rehetra izany? Ie. Dia ararao toko teneniny eto fa nalasa saina akonge ny tenin'ny atalen'ny école privé fitahiny. Zany ve? Tamin'izy le nankahery sy nitondra teny fampiononana ao amalo mantsy dia nanao resaka ohatrany tsy tonga volana izany. Nylazay mantsy fa mpanakarena manam-panahy dada ka tsisy asolon'ny toerany. Lava be ny resakay fa zay no azoko amin'ny tenana azy. Dinio anefa hoe aiza zao zay areny dady eo ka ty trano ty ve firifiryn'olona manana ohatrany io fa tsy mbola tsona hoe manakareny zany. Eny efa lehibe afaka manady nareo anaka ka dia akinina aminareo zany Tena dada to ty raso hoe allo ono ahe somba afaka mandalo ty amiko ty ampiasany se io zao de zao ve efa hariva beko. Anka ohatra hoe raha piso amin'ny valo hatramin'ny amin'ny 6 eo mety. Ay tsy maninona sady mba tsy miasa dia mba mitondra karapanondro se ohatray fa eny are fa misy inona atao taitaitra be ianao ka tsy hoe misy inona fa gaga fotsiny fa hoe asainy dada to mitondra karapanondroko tsy haiko hoe inona ny tadiavany lava misy isainana izay resantsika termianak'izay fa ndao hiditra ny trano amin'izay ndao ary Miandra fa vo amin'ny 5 ange zao ina ary ty manakotaba vao marainy tis voay kely aloha fa misy inona ke tsy zany hoa fa nisy hevitra vao mifampiresahanay sininy tao an-dakozia maly ariva ka tsy haiko raha mety amin'lahy. Hevitra inona ke izany Rylande? Zao neno no mba te hivoaboaka kely any ivelany any sady androany koa mba famaranana ny fanadinako. Dia hoe maninona raha miaraka antsika telo mianaka dia miaraka misakafo atoandro any. Ka zange tsy ray lalana aminareo ho any amin'ny dada toa sady hatramina hafatesany dada zao ohatrany mbola tsy tany amin'ny mihitsiko moa izy raha teo nampiantso ahy. Ka tsy olana izany fa efa niresaka tamin'ny tojo atsy avaratra ahy hoe ahoana ka? Dia hoe indramitsika ny moto any dia manatitra anay sineny any amin'ny centre d'examen dia avy eo makany amin'ny dada toa dia miverina misakafo miaraka aminay indray rehefa vitany any amin'ny dada toa. Ka ahoana mety amin'lavy mety indray raha izany ka ary aleo aloha hiverina torokely fa efa misy moto zany ko. Tsara koa ty moto ny tojo ty tsy mampaninina azy mihitsy mitondra olona telo. Mahafinaritra ery mitondra azy anka na izy mianaka aza tonga alobe any amin'ny centre d'examen. Zaho koa ty tonga ty amin'ny dada toa sady fa matevina koa ny zavona marainika dia izy ko tsy mety misava foana nefa ny andro efa mivaly maraina
aty eto ny vavady. Oay, mila mijanona fa misy fiara iray ivoaka iny. Ohatray, fa tsy fiarany dadatovy iny. Ka tsy izy ny mamily fa aleo hiditra. Ohatray marina, mbola misy fiara ray hafa koa ty afara. Ry lanitro, fiara kango maitso. Andraso hoe tsy misy rétroviseur ny aokavanana, fa milina miloko mena. Io koa le lakroa kely. Ahoana zao e? Tsy mba fiara mitovy tsony zao ka. Iny koa fa mandrehitra jiro no nizavona mila tsy fakahitana. Tena io le fiaran'ireo olon-dratsy. Zany hoe misy idirany dadato zany. Tsy maintsy fantatro an'iny marina. Aleo fa rahako reto. Aleo hidaboka ny radevao amin'iny rangatsy mazavazava iny ka. Laso. Aleo ahodina ny moto. Fakahitsika androany. Tena olony ratsy reto raha ny fietsiny ka. Ireo fa namita kakazo-bosy sy olo-maso mainty. Ny olona zao tsy mieritrerita ninina fa hoe vanim-potoana ny peste zao dia mitondra an'ireny. Nefa azo antoka fa ahafahana fiainan'endrika ny andreo. Hoe marina, tena efa lasa lavitra be. Efa ho amin'ny 12 taona zao. Tsy tratra tsony ny sakafo ataondro any amin'izy mianakako. Eny tsy maninona fa sarobidy lavitra noho ny fahalalana ny marina zany. Ary ohatry mijanona. Aleo aloha mody mifangaroaro amin'iretsy moto mijanona etsiretsy fa sao dia fantatra hoe manara-ty. Iny fa nanatona an'le fiara hafa ery ampitany ray tamin'le fiara kango. Dia niditra ao. Aleo aloha manararoatra mandray ny laran'le fiara ery ampitaka. Ka mety olona mitovy. Iny fa niverina. Ary iny ny zato entiny. Tena le vata kely plastika miloko manga iny. Ry lanitro, tena ro ny mpanao trafika d'organe rony reto ray zao. Mba marina ho azoko elisany. Dia tena tsy tonga sakafo atoandro le zanako. Vary ndresaka amin'ny dadatoa ny akapa fa nefa na zany ary mba tokony mba hiantso ihany ka. Raha solo koa moa tsy nisy hafa amin'irandria ka tsy dia mahagaga raha mifankahazo apo izy mianaka. Aleo hiverina torotoro etsy ambanin'itsy kesiketsy fa sady madio ny malomaloka ka sady misy tovovavy iray io ataoko namana. Salama tompoko. Salama retsy miandrolona angandry? Ie, misy zandriko manao fanadinana dia nanatra sakafo azy tato dia be dongodonga ery izy hoe andrasana hono rehefa mirava. Zaho koa retsy mba manaraka ny zanako ity mba andro farany amin'ny fanadinana hono andrano ka tokony aterina sy alaina izy. Voandro any zany ianao tatira azoko tsara. Ie, malala aloha ny fiantso ahy. Ie, voandro any ka. Faly mahafantatra andry retsy Estera no anarako retsy fa azo ndresona hoe neny landy. Landy mantsy no anaran'ilay zanako manao fanadinana ato. Faly mahafantatra an'ilay ny landy koa. Ie, zaho koa torako izany. Ohatrany atorotoro kely eto kia fa vizana be kiny lamosika amin'ilay nipetraka lava. Ataoko fa tsy mampanina andry tsy manina mihitsy ka samy mahakazety eto akaikinao ety ihany. Aleo fa mpanatonika eto akaiky eto reto akanjo vitsivitsy sy ary nantondrako sakafo ka so azeran-drivotra eny.
tsy mahandro indray zao ny saineniko. Reniko sa fa mamelona fiara anainga. Lasa indray zany ko. Aleo mody tsy taitra aloha sao dia izy atsikaritra eo ka ho losa. Ohatray marina. Indreny fa nisotra anaiky indrefana. Raha iny lalana iny nefa nitohizana dia ho tonga any amin'ny centre d'examen ny landy. Eny e, tsy maintsy arahako ireo na hoaiza na hoaiza. Aleo aloha tsy manakaikikaiky be oriny io fa manotazan-davitra fotsiny. Iny fa ny aloha le fiarakango. Tena mandeha aingana be reto zany a. Tonga eto amin'ny centre d'examen. Tena mbola manao fanadinana ny mpianatra. Tsy ambadika aty zao neny. Restory ireo izaiko. Ie, eo tokoa neny fa matory. Ary manana namana kosa izany ka. Ary reny fa mirimorimo. Hoa izy eo ilisany e. Miomany lary miandra fa mafy ny ady manomboka eto a. So ihany fa mbola betsaka ny solika ato amin'ny Timoto ity ka tsy voatery hijanonjanona ny andalana. Tsy haiko moa na hoelana ho aingana izy tiako. Mila mivonina foana. Hoe, vita ny fanadinana. Mila manana asikely mihitsy aloha zaka. Aleo teneny izy mianaka dia mbany amin'ny hotely misakafo hariva. Nefa mbo efa lany le vola tatiako. Anamiandra kosa angamba mety misy e. Oay, to tsy miandry eto amin'ny vavahady ry zareo. Mbola andeha tongotra hatrany amin'ilay ny sakafoanana sy ny indray sany zako. Tsy maninona e. Oay e, ary to tsy eto kory zareo. Tsy misy olona miandro tsony eto fa efa samy lasa daholo. Kanefa ny mbola reto ny arina nitondrana sakafo e. Ahoana koa ary neny izany. Le ty e. Aleo rangahy eto ny reto ariny reto dia miverina any amin'ny vavahadin'ny centre aloha. Dia raha sanatria izany tsy hany izy mianaka dia tonga dia hody. Ary so dia mba nietsika tany indray ary ny aretiny niny. Asa hitako ange izany. Lasa lavitra ihany zany lalana zany a. Efa tongotra mbeandakana moa izy ity ka tsy afaka miverina tsony. Raha izao koa no janona dia tsy ho hita eo izay tondraan'ilay tsy vanin'reto ny reniko sy ny zanak'olona tsy manatsiny iny. Ny tena loza dia toerana mbola tsy nalehiko mihitsy ity toerana ity. Tsisy fantatro na ny anara-tany aza. Manampitrotraka an'izany koa dia efa niala ny arabe goudron izay fa mizotra amin'ny lalan-tany mianatsimo. Eny e, tsy hay tsony moa hoe mianatsimo sa makaiza fa izorana ny foana aloha e. Tsy azo atao tsony koa ny manaraka akaiky an'ireto ka ho tsikariny eo ka mety alamaina mihitsy ary mety anaraka hatramin'ny eky koa aza. Azo antoka mantsy fa efa manana fitaovam-piadiana ireo jolary eo. Fa ty telefona lansary ty koa zao no tsy ahafahana miantso raha ny foroko. Nefa ezako moa zao mba afaka nampy ahy io e. Raha ilandy aloha dia fampalalana vaovao fotsiny no azo atao aminy. Raha dada toa indray efa hikopikotrika an'izao afera maizina izao ka dia nijaiko azy aza no ezahana tao. Mpitandro ny filaminana moa dia vao maika nahirana. Tsy hay mantsy hoe aizy ty toerany ty ahafahana mampita vaovao aminy. Efa tara loatra raha teo. Hoe, tena diso nandeha mora loatra. Lasa lavitra be zareo.
losany marina efa tsy traza maso tsony. Tena tsy atao trano reny, sady tsy tratrantro. Andriamanitro, very a, izary reny. Aleo aloha dadatona antsony. Allô? Allô? Mbola voazona any aminao any nga miandra? Ahoana tsara? Nakany mihitsy izy tamin'ny maraina teoko. Ahoana no ilazanao fa tsy any izy? Dadatoa, tena tsy azoko. Izay fiaran'ny orinasa tsy mbola tafaverina any tsy ahoako fa nisy miandratsika zao no mahavaky ny lohako. Ka zaiko. Zay fa veloma ary aloha e. Tena malasa saina izany. Tsy mazavazava ka. Tia voavoro ohatrany voalafika sady vono lafiko. Tena tsy tratry ny maso tsony le tsy mataotody reny. Inona ary nataoko e? Aleo ty lalana somary mazavazava ty ny zorana, ary mila mandeha faran'izay aingana. Engany ka mba ho tia ny zorana reny fa raha tsy zany dia niany be indrindraka. Tena efa lasa lavitra ihany kosa e. Ny fiara raha teo tsy afaka andeha mafy noho ireto fakakazo mameno lalana reto. Aleo rosorosy kely dia ho ety ny toena. Loza marina, ohatry ny mihena nge ny rivotry ny kodiarana aoriana zany e. Mbola mahalasa lavitra io e. Ohatray, tena tapitra eto koty lalana ity zany. Antsana tsy azo alehan'ny moto avokoa ny ato aloha na ato kaviana ato kavanana. Dia verina ve? Tsy kosa e. Le moto ty manondranako. Voatsindry ny tsilo tany amin'le nanivatsiva tany io ngamba dia zaiko. Dia inona no ataoko e? Tena votelo ohatry ny voaloboka indray azy zany ko. Sady vo, ny lo, ary mbola boka ihany ko. Ny fiara nenjehana tsy hita izay nanjavonany. Ny lalana tapaka. Ny moto vaky pneu. Inona rena ataoko e? Nefa to misy lalana azo ny fiara aleka io ambany. Tena azo kontoka fa tsy misy lalana afa-tsiny satria grihatra lavokoa izay jeren'ny maso. Raha izany izy dia tsy maintsy handalo eto reny. Aleo fandrasako eto. Hoay, reritiko eny fa sarom-pisaina. Aleo manina amin'izay ny paikady hidiana amin'ireto olon-dratsy reto ka. Zara to tsy afaka ny anenjika tsony noho ity moto efa simba. Hitako ny hevitra. Le fiara kangono mitari-dalana, ary le fiara fitondra ny dadato kosa no afara. Ao amin'le fiara oriana zany izy mianaka. No zany anjerako vato be avy ety ambony ety ireo rehefa mandalo eto. Azo antoka mantsy fa rehefa vony eo aloha dia tsy ho afaka ho aizana eo afara. Ty lalany ty raha teo tery de tery ka tsy afaka hitsoahana makaisa. Izy mianaka koa moa oriana ka tsy atahorana ny eny. Na izany aza mety haratra kely andro zareo ka. Eny e, tsy maninona zany. Rehefa sendra ny lala tokan'ohatry zao reny mantsy safidy roa ihany no ananany. Na iroso na iemotra. Lasy oranga.
jeno fa ifakaiky de akaiky. Isa 2 3. Mansoa e. Ohatray. Ay ve landy ihany. Dadatoa. Za ihany. Lasa hoany tena marina. Nataonao aizy miandra? Petrapetra aloha e. Ny araba moa tsy vita akorotro. Nafeninao aizy izy. Valio fotsiny de amp'izay. Landy a. Zanako ingenareo e. Valio a. Fantatro tsara ny fihavanantsika. Nahoana ianao anako no mihevitra olon-dratsy ka hoaizy ary izy, ha? Raha sanatria mantsy ka nisy mety ho fahavoazany tokony ho hita teny an-dalana ny fatiny. Fa matoa izy tsy tapopoka de nao nanana fotoana ny fanaovana taminy mampiaya voalohany. Orlandia. Inona? Zay nefa mifampiresantsika telefoniny reny. Ny andry aza tamin'ny orany fanomezana saingy tsy tonga izy. Zay ihany no asolazaina. Tena tsotsorinao izany a. Ohatray. Ary na de zao fetsika atao tsorototra zao akory aza zao de efa mampiaya. Landia. Eny tsy meko siny ianao anaka fa sady ao anatin'ny alahelo no ao anatin'ny ati-tsaina. Tsy haiko hoe fihetsika manao ahoana ny tokony ataoko mba ho tsapanao fa mba marary ny haiko. Ary marary ny lohako amin'izao toejavatra zao. Ny tiako tenenina fotsiny. Amp'izay. Sady tsy hain'ny fanadiovan-tenanao eto akory ny antondiako. Sady fomba mipietsara velantsika koa no miteny an'izany e. Lasa? Orlandia, andaso aloha e. Mila miresaka tsara aloha tsika e. Orlandia. Tena lasa izy marina. Esy naomby mitetika raha nisy kely aloha de nivarina tany anaty any le fiarakangoa e voadonan'le fiarany dada tao avatoriana raha teo moa azoko antoka aloha fa naratra izy 3 lary io e raso aleo ararotana fatorana teny zao reto fa so de anohatra io raha miandryandry eto ako afatotra tsirairay aloha de avy eo afatotra mitambatra ary aompana amin'ny sezan'ny fiara fa so de votsitra eo ao ty tanana fa tsy zao ela fa tratra elisany ary aza manana tena ho afabela tsony zay vitany any lisany zay aleo aloha jeren'izy mianaka andray hoy ay ve sady mitondra ny lamban'ny orinasy ty fiary ty tony zany ny vokatra va amin'ny orinasa nisany dady io eny eo amin'ny etikety io mihitsy ny anaran'le orinasa mazava zao fa misy idiran'ny dada to ty resaka fangalaran'olony ty satria izy ny lehibe ny orinasa io ary so de mba zany ary no antony nampetsony ahy iny zany hoe saika io fandriany ho azoko ianao ry lay havana mpamadiky tya ary ataoko tsapanao ny firiny aretanay hatram'izao ohatray marina variny eto ako aleo aloha voaina izy mianaka miandra misaotra letsy tena mahery fo ela tsy nana tena tsony mbola eo ananareo saotra rea fa raha tsy misy anao zay de tsy aizy ny farany rahabaina aloha tsy maty foamanany de aza mitomany tsony reriny iny efa eto eny ranomasy-pifalina angamby iny nahazo anay mianaka tao anaty fiara tsy de nao mpaninina loatra nefa fitaitenako ny aminahazo anareo mianadany tena mafitako zay raha teo tsy nahita hoe ianao nanaraka anay avy taoriana tao hoe saika dinko izy ho malala namako niaraka mipetrapetraka tamiko teo ampiandrasana ny ahatongavanareo mianada de izy no miandra zanako lahatokany faly mahafantatra miandra za koa torako zany ry malala moa
tena ny fampijerinahitra zay roa sady ohatrany samy nalaina ny amanotanana ny fandray ary avy aloha amin'izay ny tanajanak'olona ry miandra andao hitratsy anaty fiaratsy fa efa manomboka mirotsaka ny orana ny andro koa efa mitady homaizana sahady arivariva tanin'olona tiatsika ry izy mianakako izany mihitsy ka inona moa zany no ataontsika sakafo ariva sady tsisy mpivarotra ty ny tsisy tanàna zany efa zany ohatrany tena refona tanterakako misy ampitsakafona iro vavy atao anaty kitapoko ato sady efa nividy mofo mamy saika omeko any zandro kokoa dia aleo reo ny ataontsika sakafo zao arivo zao ngamba raha pisy ito indray zay atao mety rehetra zany soa ihany fa mba nisy an'izanyko zay misorana n'Andriamanitra rehetra amin'ny fitsimbinany maharainy ty ny andro tsy tompony tena koa hatramin'izay tsy nahitana nisy mianak'izay to tsy mba hana tena vaovao tsara tsony koa raha mandinika ny zava-misy tato ato izay zay olona very matso to tsy nisy na ray aza ka hoe hita ny fianakaviany isaky ny maneno ny findaiko dia miontana ray ihany ny foko to zaho indray ny anahirana raha zao no mitoka satria raha atao hoe mbola velonaina izy mianaka za kosa mety ho fatin'ny fitaintainana raha sanatria moa zany ka hoe efa maty izy ireo dia tsy misy mampanahy azy tsony fa za kosa na maty aza dia mangirifiry ny fiotanam-po eto an-toerana eto mba efa mandray andraikitra ihany aloha ny mpitandro filaminana samy karohana zao na ny fiaranorina asan-dadatora solona izy mianaka ina daholo ry izao zavatra izao Andriamanitra ampio afa raha ny heriko tsy hahavita hiatrika an'izao olana izao tena mahalasa saina zao dia hoe dadatora solo ve ny tena ao ambadika izao raha ny fizotra ny raharaha aloha dia to mampiahiahy ihany izy mahagaga ihany anefa raha ny fihevanana sy ny fifampitondrana hatramin'izay ary somba toy ny fahafatesan'ny data ary izao satria raha tsy hita tamin'iny fotoan'iny tokoa data dia noverina fa ho very toy izao dia iza loatra re ny olon-dratsy mahavanina an'izao raharaha izao tsy data to le fiara lazaina fa tsy hita mantsy mety ho fanafena keloka ihany izany hoe ety nilazana fa victime toa ihany koa izy tena maharary asa lohako izany ka paraingo tsy misy valo no mameno ny saiko miandra ohatrany tsy salama mihitsy any no ianao io mbola tena resy tory tanteraka izy ity to zara raha natory mihitsy ary izy alina ohatrandreny foana kiny mahazo azy rehefa mihetsika io areti-pony io inona nefa nazo atao tsika aza ty anatin'ny ala mikipoko atyko efa hatramin'ny alina zao ny asa saina hoe fomba hoana niverenantsika any Antananarivo titoerany tira teo tsy fatatsika koa roa aiza ny telefoniko tsy azo etsonantsony fa efa lany sarza tanteraka na za koa aza ny ety tokony antsony any an-trano tapaka lalan-drahona eny raha tsy mahazo vaovao momba andro any satria fa maly azo any tsy tafody dia inona kino atao ry malala ary ndraso ahoanaka ohatry nisy bateri izay no natsofoko tatao anatin'ny posiny sakosiko tao talohan'ny elana tany an-trano ndraso tena tia miandra mety hoavitra ihany tsika mbola misy fanazantsona raha teo ny findayako aleo petaka avy hatrany
Sady amin'le avolenty zany telefonindry zany tena lika farany mihitsy ity ka kadô tamin'ny fitsingerenany taona nahaterahako izy ity azo ny ana-tanàna fatariny ty toerana misy atsika ity ka raha izangeny izy dia vita ho azy hiezaka hitady rezao fotsiny tsika dia samy antsonana ny any an-tranonareo na ilandy izay mihitsy manavitra olona ihany ka ity fandrosoana ara-teknôlôjia tiako raha tsy nisy GPS manko zao ny telefonindry dia very tatinga atsika eny e rehefa ampiasainao amin'ny tsara ny ele tsy izy dia tsara e nefa tadio fa mahazo laka koa ny ratsy noho ny fisiany izy io fa dia anjarany tsirairay no mandanjalanja azy eny e fa ny ankehitriny aloha dia hitako koa e ary dia hamonjy toerana mety ahitana rezao sady miresaka ihany tsika e dahoariko sady efa malahelo sady ny any an-trano azy zany otry fa angahony mbola aminondro malala e olon-dehibe efa nambady ve dia mbola alahelo ny any an-tanàna ihany ka sy aiza koa e mbola ho elo zany ry miandra aiza kosa e zany ve tsy ho diso fanantenana ina ty miandra lazaina zao ka mba izao takariny eo moa e tsy te asasiana amin'izany aloha ka manina zao raha tsorina fa tsy eo asa felipelika eo ny resaka ka leo hoany rehefa tsy teny alahy e fa ataotsika ahoana aloha tia neninareo ty miandra mba nenitsika hoe mba iriko ane raha hoe nenikambanatsika io e miandra fa aza toizana tsony aleo tsoroko amin'izay tianao ary malala tena tianao fa tsy mivazivazy vo maly arivany atsika mifakafantatra eny sao dia adinao azy fantatako izy zany amiko aloha dia tsy miankina amin'ny hoe omaly tsy omaly zany ny maso mitompy eo anaty apahatsigondra mantsy dia afaka maritra ny fitiavana ny tena marina dia tsy haiko ny kobona n'izany reretaboko ry malala ka nao sanatria ka hoe tsy aza ny avalina ny fitiavako dia fa manamaivana ny vesatry ny foko ny famborako ny fitiavako aminao e ay moa dia efa ny tsisa ady ny masaka ao an-tsaina ka ny amisavosana ny rasy ange ho ny evininy soa e sady manamaivana ny fahadisom-panantenana raha teo ny fakanina sary an-tsaina ny tsi na dia efa fantatra aza fa tsy zaka ny fotiny mandre azy ianao raha teo nge ny tompon'ny fanapaha-kevitra ny amin'izany ry malala e dia mahay miresaka ery miandra ka marina zany ny olona tsara resaka ohatr' izany anie mazana ny vadika e satria lasa resaka fotsiny ny fitiavany ny asa vita foana ny tokony fampitsarana ry malala aleo fa hodiniako lalala tsara izay voalazanao rehetra teo izay e raha tena matotra tokoa mantsy ny fitiavanao dia afaka miandro ny fotoana andiniako na dia lavalava azy zany fa aza to ela kosa na izany ary ry malala eny e ny elange ho ny mampitombo ny elanelany ka sao dia lasa nykopakelatsy ianao fa za iandro vasoka fotsiny etiko ny akotsina nidina ane ho ny tsy nahandry ny andro zomay e raha manam-paharetana ianao dia aharitra kokoa ny zavatra naorinao zay tia tokoa ny mandry ay misy rezo eto fa aleo etontsika amin'ny antso ary ndao ary Tatato ohatray landy marina ary andeha ho aiza maraina anaka ho any aminao mihitsy ny antondihako aiko sa ay mba tonga dia hitako ianao efa avy tany amin'ny polisy aho io ary tonga ty aminao ilaza vaovao sady mahafaly no mampalahelo fa misy inona landy ary andao aloha hiditra any amborao fa za mantsy anie vo nividy fahana fotsiny voako teo ary aza taitaitra aloha e ka ianao tsy maninona fa androso any any na dia efa hoe fantatra aza fa tsy mazavazava mity raha ty ianao ndray landy ay ve ka tena mihevitra olon-dratsy tokoa ianao ty tsoroko aminao nefa anaka fa tsy fanasavangy aminao ny antondihako zao e ataovy ao anatin'ny isainao io aloha fa efa fantatry ny polisy ny diako aty aminao sao mantsy mihevitry ny ampanjavina koa ty izy landy mbola averiko aminao ihany anaka fa zany fa zao e any izy mianaka ary velonaina soma tsara noho ny fitahian'Andriamanitra na teo aza ny asoparana saika ataon'ny tany efoefo dia landy dia aiza ry zareo
eny vaovao tsara aloha zany na de hoe mampalahelo araky ny teninao kosa azy isy hevitra ianao ndry tsy zany mihitsy le vaovao mampalahelo tiako tenenina sady manina ianao mody faniny tena maizina amiko ny marina ny lany fiaranao ange nitondra neniny tsoky ary na raha miandra tamin'ny moto avy aty ariny zany zanyko lanitro tena tsy naposiko ane zany landy tsy napozony ino matiko ahy ianao fa tsy misy zavatra fantatro zany raha tsy eonao miteny io marina ane zany zao rehefa vita ny fanadihadiana ataon'ny polisy momba n'izao raharaha zao vao afaka matoky na tsy matoky ianao zahay ho hita eo ihany marina fa ny tena atondiako zao dia ilaza aminao ary angafy moa zany raha ny tena marina kokoa hoe ndao ianao iaraka amiko any amin'ny polisy zao dia n'izao tsy maninona ka fa azoko ajanona ny asako adidy tsy andraikitra raha teo zany fa ono aiza le toerana aza manainy amin'izany ianao rehefa afaka fotsiny ianao dia izay ny zava-dehibe sady ireo efa tonga ireo ny fiaran'ny polisy fa miandry ianao zay tonga somatsara ato an-tranotsika ity Irlandy mafy zay adina trean'izay dia mifalila izy fa efa mandresy tsy mamela izay mitoky amin'ny irery tokoa Andriamanitra ka zao akivo tonga sainako tena manampy marina izy zay nge hoe nisy fotoana ange mantsy ohatrany nanonetsiny an'Andriamanitra mihitsy ary tsapako zao fa adosony mila ifonana tokoa reny rehetrarehetra reny letsy Irlandy zany eo ihany ry miandra fa elafy mba nanapo hoe raha nary ny tena atodonikotrika an'ireny raharaha rehetra reny tena tsy napositro tena gaga nge nahareny valy ny fanadihadiana nataon'ny polisy ny ady hoe dadatoro asolo ny tena nirona ny saiko hoe fototreny rehetrarehetra reny raha nary raha teo sady be resaka be tamintsika no nanampy tamin'ireny fotoana hoe nisy fahisairanana mivaivay reny tsika za koa aza tena natsapany zaniko zay nge sady izo ozy izy tsy mitsahatra manao teny fampaherezana ery izy rehefa mba hoe miona amin'ny eny an-dalana zany ko ay moa ka tena fiatsarambela tsy raha-baky teny mihitsy zany reny rehetrarehetra reny tadidiko tsara fa nandalo tato an-trano izy tamin'ny fotoana nahafaty any dady iny ary nilaza fa mitady mainka azy ay moa ka nikotrika loza amina tambo ambadika any ianao ary tsy nahalala an'izany raha tsy zao ny any tena nahazendanako dia ny fahasainy mandatsaka ain'olona noho ny fitiavam-bola diso toerana sady amin'io tsy olona lavitra fa dia mpiara-miasa ihany hita lesoko reny telo lany tondra ny fiaran-tsoky ireny zany no kiotokelin'ny ranary izy kosa manao dalo ambony latabatra ka sady tsy mifofotra no mivelovy fa miandry ny fera ipoka fotsiny ka nahita tatoa aza nge tsy nanam-pony ninona mihitsy eno ay ny fiarany ihany zany nentin'ny sasany nanao asa ratsy tena naninona tamin'izay fiahiahiana azy olon-dratsy izay ka ary tsy nijanona teo efa mbola namingafinga azy koa tena olo marina izy ry miandra ka tsy indry ihany ingekiny ny ahy azy no hoe olon-dratsy fa naizako azy anga vao nahita an'le fiarakango iny nivoaka ny vavadina dia fa tena tsy nadio tamin'ny tsony misaiko ay moa ka na izy azy zany tena vao fitaka tanterakako ka zao ke anokana fotoantsika sindria amin'ny teherinandro teo any aminy sady hialatsiny aminy amin'ireny toe-javatra ireny no mba sady resadresaka aminy amin'ny tokony atao manomboka eto mbola tsy vita raha teo nge ny resadresaka ny etsony andray andro iny adino lafa tokony hisotra azy ihany koa ary tsikako satria izy ange ny antoka ny fitsaboana neny tao aorianan'ireny raharaha reny ay marina tokoa zany avelako aloha ndry fa misy dia leako kely vetivety tsy misakafo atoandro eo eny ary za sy nendrery zany ny etiko sady efa tokony hinana fanafody izy fa ho any aminy ahy aloha eny ary rehefa tolakandro aky miverina eo afaka mijanona riva ty miandra
ka za koa tsy hitananao hariva ka tiako fotsiny hoe mba hatohizana le resantsika tany anaty ala iny akiry malala. Ay ve zaza mbola tsy nanam-potoana nandiniana an'iny akoriko. Mbola variana ny ara-paly tamin'ny fianakaviana satria verika hitandray zay andray kosa kiko de tsy mba nisy fotoana ve na de ray sekondra kosa aza ary malala fasivasiko za miandra tiako fantatra sao hoe mba coup de foudre fotsiny nahazo anao tamin'iny. Raha izany mampananao de matoko fa tena fitiavana ary na izaza nge efa nandinika vao sanamboraka ny fitiavako anao sady fantatra loatra ny sarobidiny tsy sarotra nge mamaly azy enao fotsiny fonao de lazao misy fo mitepo avy eo aminao eny sa tsy fotsiny. Eny miandra vao nahitanao de efa tianao saingy sady mila tokony mila fahamatorana. Malala tianao koa malala tena marina ve faly be zany avy ny lanitra ka tsy takatra fa mba iangafiko hoe alotsy anafinafina ny fiarahantsika raha ohatra ka tena matotra ianao. Misabotsy ianao de hoentiko any amin'ny fianakaviana raha toka afaka ka. Eny ary voalohany aloha de misaotra nareo efa mianaka aloha tonga nanoana ny atsoko efa ela ihany miako no naniriko an'izao fotoana izao akanjo moa tonga ihany izy ity aka izao mety ho lavalava ihany midinika androany nefa antenaiko fa efa mivonany amin'izany nareo mialatsiny aloha manapaka kely ny teny dadato zany hoe efa mba ny fampiresaka ihany aza Islande hoe anokana fotoana hitafatafana aminao mihitsy kanjo moa ny fanoto zany zao ny tisy manne ka efa samby vonina hiatrika zay dinidinika eto manaraka zany de ararotiko ihany ny fotoana hitenenako melo ny resadesaka mbola ataony dadato eto mitondra ny teny fialatsiny sy fonana avy amin'ny menadany tenako ry dadato tamin'ireny fanameloana sy karazany fanivaivananao reny efa to anatin'ny olana moa zay tamin'ireny ka ohatra tsy afaka namakafaka lalina ny tena zava-misy marina ry dadato zany tsy nanometsiny anareo mialatsiny mihitsy ary niza teo amin'ny toeranareo de tsy maintsy nihevitra ho ray tetika tamin'ireny raha famonoana sy fangalaran'olona reny kosa mba efa ela ny ainana ihany inge mahatsapa fa rehefa asa fotofoton'ny fiainana ny saina de tsy afaka ny andinika lavitra tsony fa de mionona amin'ny ankehitriny fotsiny marina mihitsy aloha zany ka izao matoky fa tsy manana lailo aminareo na de kely asa ary ny dinidinika ataotsika eto de mbola namafy an'izany ihany ka de misaotra indrindra ry dadato misaotra betsaka ka izao ary manaraka an'izany ny votoatondresaka avy hatrany angamba no idirako satria mbola ho lava ny resaka raha ny tena marina de raha ndrizy zandriko ny tokony anao an'izao resaka zao saingy iny lasa n'iny moa izy efa nisy fotoana manko nampiantso any miandra kanefa moa tsara kokoa aza no iarahanareo telo mianaketo satria mahakasika anareo mihitsy le izy ka izao raka izy fitotoana lasa zay nanana projet anangana orinasa madinika zay telo mindralahy izavy izy io izasy randry ary monsieur Navona vazana manairay zay Navona ny loharanony volana ampiasaina tena nyroborobro fantatra ny orinasa heritaon'ny tateoriny zany saingy tsy natao fantatr'olona no ny fahatahoranay ny mety mpialina zay tena maro tokoa tamin'ny fotoana io de niseho toy ny mpiasa tsotra tato zay miralana de tokony asa azonareo mianadavy zany tsara loatra ka volana vitsivitsy tateorina de tratry ny lozam-pifamoivozana tamin'iny lalana ho an'ny Tomasiny iny Navona ary maty tsy trahatrano de ahoana ny toendry dadato nanomboka te de to lasa izay mindralahy rery ny tompony ary tsy nisy arakaraka roa taona tateorina de natatsako ok zany le orinasa saingy tamin'ny fotoana io narary mafy ranjavadiko ataoko fa efa tadidinareo tsara ny zava-miseho tamin'ireny fotoana nanahiran'ireny tena tadidy mihitsy ka anisan'ny andran'ny toteny amin'ny hopitaly ary tamin'ireny fotoana ireny zay indrindra anaka voaingina ane iny marina aloha zany de niraraka toy ny rano ny vola tamin'izany ary tena nandany atapitisany mihitsy ny sanda ny fitsaboana sy ny vidin'ny fanafody
indrisy nefa fa tsy tanany ainy tetsy an-daniny zany rehetra zany de nanana fahafana nanangana sekoly zany drirainareo anisany nanampy betsaka tamin'ny fitsaboana izy fa ny ambombava mbola betsaka hanika nananganany ny école privé fitahiny io zany no izy rakisy fanananareo madiodio io dadatoa ohatrany tsy mampino ange zany hita ho tena marina ve zany ahoana zany ro malala tao amin'io sekoly io sasany zandriko ny mianatra ary tena samy afapoto amin'ny fampianarana ataony mpianatra rehetra ka mba hanafenana an'izany ve zany no antony nandefasana anay sy lany tamin'ny morafeno tena zany tokoa ry miandra mbola nanafenina anareo aloha andraso aloha fa hotoizako ny tantara de zao akoatran'io sekoly io de mbola nareo koa ny atsasaky ty orinasa esako ty satria nahoana rasolo mahagaga tokoa tena tsisy azoko mihitsy nge izany dadatoa noe ary aloha noe satria efa tomboparitra ao anay amin'ndralà ny fananganana an'io sekoly io sy ny fitsaboana ny lanja ary ny vidianako ny fiara hitanareo iny ilay fiarakango kosa de voaingana no nividianana azy ary novidiana ho an'ny servisy ao ampiasana iny satria lasako any amin'ny fanaovana mission mazana le fiarako izany no antony tsy mbola nahitanareo azy iny raha tsy tamin'iny zava-dozy iny araka zany de misasaka ny orinasa any atsasany ary anareo ny atsasany tena oatra manonofy miaino an'izany rehetra zany to tsy mety mino ny saiko hoe zany le marina saika ho lazainy dada hoe atao surprise ho anay ay ve ka tena surprise goavana tokoa ka rehefa zatra loko iray anaka amin'ny maso de sarotra ny anazatra azy ibantsina loko iray izay mamiratra tokoa noho ny teo aloha tsisy azo idikevitra zany teny dadatoa zany karazam-piainana hafa noho zay fanenana zay tokoa mantsy nge ty atolotra antsika androany ty rehefa avy nahodikodyny fangarom-piainana tentsika de tojony masoandro miratra ary azadonoana raka izy mbola miratra trany an-trano io masoandro miposaka ho anareo io raha toka entinareo ampahendrena trano ny fiainana tsarovy anaka fa sarobidy lavitra noreo fanananareo reo ny fahendrena fantatro fa sady olona nianatra anareo no ny beazina tamin'ny finoana ka de aza atao raraka tany zany marina fa tanora ny fandrosononareo kanefa manana azy ndamosina manoloana ny zava-misy de sokafo ny maso ny saina anako iny misaotra ry dada to fa za nianatra anaty zany ny tena fanao ny dada fo ny fahavelona mahatsiary tenao manandray zay na de fa lasa azy izy ary tokony omena ianao ry dada to fa tsy andiso fanantenana anareo zay de manaraka an'izany tiako koa ny maneho fisaorana manokana anao tamin'ireny volalany tsaboana neny reny vatoko boribory tokoa mantsy zay taorinan'ireny fotoatsarotra reny ny aretiny neny raha teo nandany vola be tokoa ka tsy hitanay zay avaly anao fa ao le Andriamanitra mahitany miafy na amaly sory dada toa tsy misy tokony isoran zany raha nanao an'ireny fanampin'ireny anaka de tsy nihevitra mihitsy hoe tamin'ny olo-kafa fa de taminareo zanako ihany satria fantatrareo tsara ny toerana misy afa sady tsy niteraka ranjavadiko nefa lasa ny alolarana antsika raha teo ary izao eto de tiako ny milaza aminareo fa tena vokatry ny fitiavany reny ary raha tianao resitera de iriko raha mba fenonao mibanga ny fiainako zara teo vonina ny antsoroka ny didy tokony mbola hotoizandrandrizy zandriko taminao sy izy mianadazanakao rasolo tsy eny mety salasala ianao satria tampoka taminao zany resaky zany nefa tsarovo fa sady fitsinjovana ny fiainany miandra sy landy zany raha manaiky ianao de mba iray tsy mivaky orinasa io sady iza moa no mba handova eo ny hevitra izy mianadany tiako mba ho fantatra ataoko fa rary ny raha safidin'ireo zanako ireo no amatra safidy satria efa niasoan'ireo no katsahako mandritry ny andro mbola ho iainako marina fa tena tampoka be aloha zany resaka dadato zany na izaza nge mba tatra ihany nefa rehefa tena doniana amin'saina tsy miangatra aloha de tsy hitako zay olana amin'izany nareo raha teo mbola samy tanoranora ihanytro ny hevitra landy aloha ny saiko nefa tena miombokevitra miandra mihitsy aka aiko zaiko sady dada to sy dada raha teo tsy misy hafa na toetra na fitsika eny na hatramy toe-batana azy sa ahoana ry neny indry koa resy de matsikeka zany marinako de zay zany
rehefa tsy manisy olana izy mianadady tsy maninone misaotra ry izy menakafy a tsapako ankehitriny fa nareo tokoa no namposaka indrainy masoandroko hoe tsy ny vola makarena matsy ny tena mampiadana fa ny fitiavana ampoka sy vokatry ny safidy ary ohatray i malala hoa to tsy nahita teny mihitsy fa to mitsikitsiky kely teo fotsiny eny tsy mbola nanakolazaina teo fa aleo andra fitenenana kely any angambe voalohany a dia misaotra anareo rehetra fa vovonjo aloha ny haiko noho ny fisianareo tena tsy voavidy voly reny fa ao Andriamanitra maly azy faharoa dia tiako ny milaza fa anisan'ny tena niriko teo amin'ny fiainako ny anana fianakaviana matahotra an'Andriamanitra sy mandala ny marina ohatry ny fianakavianareo dia nitady toka sendra vato nefa satria nahoana ary malala eny ry izy telo mianaka izy no lay nividiako tao anatin'ny maro ary tsy nisalasalako nitondra azy taty satria samy tia tokoa zahay tadidiny malala tamin'sika le tafaresaka voalohany iny a dia efa mba naniry an'ireo vonatoko ay moa tsy nijanonao faniriana fotsiny ilay izy fa tanteraka tsy ampozina marina ny lahatra ka ny teniko dia hoe mifakatiava tsara efa samy voavolavola hiatrika ny fiainana raha teo nareo roa tsy aleo aloha ny sakafontsika efa lasa ihany mantsy ny fotoana dia afaka tohizana tolakandro izay mbola tsy voaresaka malalo andonky mba ampio za androzy sakafo sady efa bataina fotsiny sisa ndao are efa mandrafozana sady zany mbola saroko ndraiky izy io dada to hitako oay ay mo dadako renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fangarom-piainana nosoratany Aina Fy Narakoutofara Odon Fidelis Novelom Rakoto Faly Sinaiza miaraka Amdiamanitra Onymiajanirina Oly nandray feo sy nanantondosa Tovo Razana Mamonjy sy Olosoa